dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana izay efa mahazatra antsika izao. Dia hivavaka isika Jehovandriamanitra ray, mahagaga ny fitantananao satria tsy arak'izay fanirian'ny zanak'olombelona fa araka ny sitraponao. Kanefa Andriamanitra tsy mba manao antery vaimanty ianao fa misy vanim-potoana mandefitra ianao ary avelanao tanteraka ny fanirian'ny zanak'olombelona rehetra. Ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia misy hafatra tianao mampitaina. Ataoko sy mino izay fa fanahy masina dia asa mandrakariva amin'ny sambatan'olona tsiraray avy mba hatakarana tianao mampitaina, ary indrindra ny firenena malagasy izay isaorana ianao. Dia zavatra mitranga izay azo lazaina fa manomboka mahita mangirana kely, kanefa mahatoky sy mino izay fa amindra fo ianao ary manana ny hevitra hieverana anay. Dia sy ondray ny voninahitra ao ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarapantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Saotra n'Andriamanitra lehibe dia lehibe isika satria na dia ao ary ny toe-javatra maro isan-karazany tsy dia mbola milamina loatra, dia efa hitantsika iny tafapetraka ny filoham-panjakana izay mbola mamerina ny fiarabana azy anaiky andray ny andraikitra izay faran'izay sarotra amin'ny fitantanana ny firenena, famahana ny olana. Kanefa ankehitriny koa dia tafatsangana soma tsara ny gouvernemanta, tafapetraka amin'ny toerany tsiraray avy ny minisitra, dia miarahaba n'ireo minisitra, ny prime ministre, ireo tompon'andraikitra ara-panjakana izay hitantana ny fanjakana malagasy, miarahaba anareo ary engane mba ny fanahin'Andriamanitra mitari-dalana anareo mandrakariva eo amin'ny fanatanterahana ny adidy sy ny andraikitra izay napetraka-Andriamanitra taminareo. Torak'izany koa miarahaba antsika vahoaka malagasy satria azo lazaina fa misy tolona na tonga amin'izao fanaovana goavambe izao isika. Dia miarahaba ny vahoaka malagasy satria tanteraka ny sitrapon'ny vahoaka. Mety maro amintsika mieritreritra tsy sitraponay izany, fa io le hitantsika tary amin'ny Romanina toko fa 13 ary amin'ny Romanina toko fa 13 iverenantsika vakina kely 9:1 ka hatramin'ny 9:5. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe ozy fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Ka izay manohatra ny fahefana ozy dia manohatra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohatra dia azo fahamelohana. Zavatra misy dia ity, na inona na inona eritreritritsika ho an'izay nitolona dia faly, satria tonga amin'ny zavatra niriny hoe tena nametraka fanjakana vaovao hitantana ny firenena. Fa ho an'ny olona misy tsy makasitraka an'izany, ary sarotra amin'ny olona ny eritreritra hoe tena avy amin'Andriamanitra ilay fahefana izay mipetraka. Fa na idikavanana ny famarinana tsy ditsika hevitra, fa matoa tafapetraka ny filoham-panjakana, ny prime ministre, ny ministra izay mandrafitra ny gouvernemanta, ny sekretera mpanjakana rehetra, matoa tafapetraka. Dia zao fahefana avy amin'Andriamanitra, ary ny adiditsika vahoaka dia ny manaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana ozy afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Izay no isaorantsika n'Andriamanitra, ary raha mipetraka ho tena kristianina marina tsy miady varotra amin'izany, tsy monimonina fa manaiky fotsiny fahefana izay misy. Izay manohatra ny fahefana ozy dia manohatra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohatra kosa dia azo fahamelohana. Fa ny mpanapaka ozy tsy mba tahotra ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany. Izany hoe matoa napetrak'Andriamanitra io dia tokony anana tahotra ny vahoaka izay fehezina rehetra, na mety amintsika le fahefana tafapetraka eo na tsy, fa amin'ny ankapobeny dia matoa napetraka izay dia mitahotra ny manao
ratsy fa tsy mitahotra ny manao tsara ary zay no andrandrainy mba hoe andeha amin'ny famarinana reo tompona andraikitra rehetrarehetra io kanefa misy na de eo ara zay le hoe misy faly fa misy ko aryrariny sitsiny zay le demokrasia anka tsy araky ny eritreretiny le fahefana zay mipetraka fa na tsy araky ny eritreretintsika raha le fahefana zay mipetraka zay ny voatendrin'Andriamanitra de manaiky tsika kanefa raha misy ndray olona mieritreritra hoe tena tsy voako io fahefana zay mipetraka io de zay ny tenenin'ny Paoly ato hoe ary ny tsy atahotra ny fahefana avany tianao izy raha ohatra tsy akasitrahantsika raha ohatra tsy matahotra n'le fahefana zay mipetraka tsika de ny afatra napetraka de zao atao fotsiny zay tsara de azo dera avy aminy ianao zany hoe na inona na inona zavatra mitranga eto amin'ny firenena malagasy de zao na ho tsara le fahefana mipetraka eo na ho ratsy le fahefana mipetraka eo ny zavatra ambaran'ny soratra masina tsy tafapetraka eo le fahefana ratsy avy amin'Andriamanitra fa zay le adidiny ny olom-pirenena vanina ny adidiny ny olom-pirenena vanina de zao ihany manao ny tsara ary zay no tiana ampitaina amitsika tonga amin'ny ritsika ary tsy afaka ilaza hoe any tsy nirinay zany fa ny azo lazaina de hoe nandresy le tolom-bahoaka nandresy le vahoaka malagasy voova le rafitra voova le tompon'andraikitra rehetra de io ny fahefana napetrak'Andriamanitra de miarahaba atsika vahoaka malagasy hoe tena tonga am'le zavatra niritsika fa ny zavatra manaitra nefa zay le fahaizana mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra matetika rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona na eo amin'ny fiainan'ny tokantrano eo amin'ny fiainam-piangonana eo amin'ny fiainam-pirenena ny fahaizana mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra sarotra satria tsy de mandinika loatra ny akamaroan'ny olona fa misy tena hoe avy amin'Andriamanitra mihitsy hoe tia ny zavatra napetrak'Andriamanitra de tsy azonao hidifirana zay ary rehefa Andriamanitra nametraka zavatra anankiray de tsy hitanao zay anaovana azy kanefa misy vanim-potoana mandevitra indray Andriamanitra de arahandray le sitrapon'ny olona de tsy le zavatra mitranga akory no avy amin'Andriamanitra fa le sitrapon'ny olona no avelan'Andriamanitra ho tanteraka zay indray le sitrapon'Andriamanitra raha ny lalan'ny soratra masina ankeny de tsotra raha tena miaraka amin'Andriamanitra de Jehova hiady anareo fa ianareo kosa anke ka raha vo Jehova no eken'ny olona fa miady de mametraka zavatra tsy mety ho ravy izy fa matetika nefa le olona tsy matoky an'izany ary be mihitsy indraindray ndre atsika hoe tena tsy manaiky an'izany tsy le kristianina tena tsy afaka hitolona mihitsy fa de mionona fotsiny am'le hoe Jehova hiady anareo fa nareo kosa ankina zay ny lalan'ny soratra masina fa rehefa manaiky an' Jehova de rehefa mametraka zavatra Jehova tsy vozongozonao zavatra napetraka Jehova fa re misy vanim-potoana indray rehefa tsy avelanao hiady Jehova fa ianao ny miady de zao manjary manginy Jehova ary ao anatin'izay fanginan'izay avelanao tanteraka ny zavatra eritreretin'ny olona ary ny famelan'Andriamanitra ny zavatra anankiray eritreretin'ny olona tanteraka satria izy ny miseho miady izy ny mahafantatra ny zavatra tokony ho azy de zao avelan'Andriamanitra tanteraka iny ary ny zahan'Andriamanitra toetra ao anatin'izay raha tanteraka ary ny sitrapon'ny olona satria Jehova nasainy nanginy de rehefa navelan'Andriamanitra ho tanteraka tahaka ny Romanina 7:10 io le fahefana tafapetraka raha tsy navelan'Andriamanitra ho tanteraka le sitrapon'ny olona tsy tafapetraka eo za tsy miteny akory hoe tsy sitrapon'Andriamanitra fa tsika no ahita an'izany ny ena-pandehanana any fa ny zavatra azo antoka aloha de zao sitrapon'ny olona io ny tanterahan'Andriamanitra io mahatonga avelan'Andriamanitra ho tanteraka de misy afatra tena Andriamanitra ampitaina atsaro am'izay ny fiokona atsaro am'izay ny grevy atsaro am'izay fimonomononana satria sitrapony le vahoaka no nametraka an'io de zao aninenina zavatra mitranga eo tatazanareo olona satria raha vo manohatra an'io anao de manohatra zay voatendrin'Andriamanitra satria navelatsika Andriamanitra nangina de tsika no niady de io ny zavatra mipetraka araka ny sitrapontsika navelan'Andriamanitra ho tanteraka de zao zahan'Andriamanitra toetra am'izay tokony angina daholo ny vava ary
manamarina ny tenin'ny paoly apôstôly a hoe ny tsy atahotra fahefana avany tianao izy atao fotsin'izay tsara. Tena olo-pirenena avany na manahoana fahefana zay mipetraka eo de ny tokony ataon'ny olona de zao manao ny tsara mandrakariva, tsy hoe ny fahefana zay mipetraka manao ny tsy mety de anao koa anao ny tsy mety, fa na manao ny tsy mety io na manao ny marina io manaovy anao ny marina mandrakariva. Fa hitan'Andriamanitra zay tamin'ny farantsika de nyresaka ny vokatra nahatonga an'io fanovany-ravitra io ange tena marina rary ny sitsiny mihitsy raha nytolona le vahoaka mitaky an'le zo fototra de njiro sy ny rano tany ny vetim-bony fa saingy mitatra le izy hatramin'ny fanjerana ny fahefana zay nisy. De anjaratsika fotsiny mametraka fanontaniana hoe sy tena araky ny sitrapon'Andriamanitra ve fanangotana ny fahefana zay mipetraka teo na asolo an'io na tsy idiratsika tsony zay, fa ny zavatra atrehatsika no jerevantsika hoe io ny fahefana navelan'Andriamanitra hipetraka de zao raha manohatra ny ianao manohatra ny voatendrin'Andriamanitra satria sitrapon'le olona le izy de miandry Andriamanitra satria navelantsika angina izy de inona nataon'Andriamanitra mizaha toetratsika mbola imonmonina foana ve manoloana ny sitrapontsika zay tanteraka eo anatrehan'izay. Kanefa zay fahefana zay na tafapetraka ary de mbola misy fahefana ambony namela n'izay fahefana zay ho tafapetraka de eo ny tokony eritreretantsika ary malasa fisainana satria tamin'ny farantsika le fietsehana nke ohatrany navarina fa saika manerina zao tontolo zao misy fietsika tsy nampoziny ny angany ty génération Z ty ary manaitra tanora za tsy mandiso fa raha nytolona zay nitanterahana teto amin'ny firenena rary ny sitsiny fa tokony mahay mijery lavitra ihany ko tsika so de tafalatsaka ao amin'ny fitaka satria ny zavatra vitan'ny satana angeny manamarina zavatra tena tsy azonao idifirana hoe tena zavatra sivy marina ambarany aminao mba hatafalatsaka anao amin'ny zavatra diso anankiray vitan'ny satana zany ary hita ao anatin'ny tantaran'ny soratra masina zany ary zay no natonga atsika nampatsiaro ohatrany mahalasa fisainana ihany ary napetrako mba ho eritreretitsika vahoaka malagasy zany rehetrarehetra zany za tsy mandiso ny tolona tsy mandiso ny fahefana zay mipetraka fa mitaona ny saitsika kosa hieritreritra ny amin'ny teo zavatra misy satria efa nisy teo zavatra anankiray zay nampihorikoditra ny nanerina n'izao tontolo zao le Covid miainga tany amin'ny firenen-kafa tapitapika eo ny ely nanerina n'izao tontolo zao mba nisy nametra-panontaniana ve le olona hoe inona ny anton'izay misy sain-daliny satana zay zany lava raha ho azavaina ary tsy tokony tafalatsaka amin'izany fa raha te ho afaka fotsiny amin'ny sain-daliny satana mitolona amin'Andriamanitra de zay ny teo zavatra nisy nefa teto amin'ny firenena tamin'ny fomba tsy takatry ny saina nandresy ny Covid ny firenena malagasy. Kanefa le Covid tsy niainga avy etontsika fa avy any ivelany toraka zany ko niainga indray le fietsem-bahoaka zay miainga avy amin'ny tanora le génération ny tanora miainga tany ivelany vetivety keo paritaka manerina ty zao tontolo zao ty ary mitovitovy daholy ny fitrangany rary sitsiny le zavatra takiny fa tsy zay ny tiako ampitaina fa tsy tonga saina ve tsika fa mitovitovy am'le fitrangany tamin'ny Covid ihany tapitapika eo miainga avy any amin'ny firenen-kafa tonga de miparitaka be tratra Madagasikara fa isoron'Andriamanitra mo fa vetivety aloha teto Madagasikara de io ny zavatra mipetraka fa tsy any le zavatra tiana hisaritana ny saitsika fa le hoe maninona mieli-patrana vetivety kanefa avy any ivelany nipoirany mitovitovy tamin'ny Covid ihany fa petraka eo iny satria lava raha ho azavainy zany raha ratsoratra masina ny olona tena mifantoko amin'ny soratra masina tsy taitra zavatra tsy maintsy misy zany tsy maintsy tonga zany ozy lazainy Jesosy Kristy kanefa ny avatry Jesosy any Mateo 7:20 hoe aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga zany kanefa tsy mbola tonga ny faranosy fa vo fiandohany ny fahoriana zany ka raha fiandohany zany manahoana rehefa tena ho tonga ny fahoriana zay tsy maintsy ho tonga nytenainy Jesosy hoe firenena hitsangana mely firenena fanjakana hiady amin'ny fanjakana mangatsika ny fifankatiavan'ny maro ary Jesosy de niteny mihitsy
foana ozy ny fanjakana zay miady atrano ary eo ny tokony hitandrimantsika tafapetraka izy io de inona ny tokony atao raisitsika na nekentsika na tsy nekentsika fa miatrahana ny fitondrana teo de tokony angina am'izay tsika fa ny fisaina ny devoly de isitona ny olona mba ho tonga amy tsy fifankatiavana de ho tonga ny miady atrano a de ny fanjakana miady atrano zy Jesosy Kristy tsy maintsy ho rava eo zany nisaritako ny saitsika satria ny afatry ny tenin'Andriamanitra tsy mipetraka fotsiny amitsika vahoaka everina fa ho madinika raha eo nivo ny firenena ary tsy afaka ilaza mihitsy ny tompona andraikitra ambony zay napetraka Andriamanitra ny fahefana zay misy manomboka hatramin'ny filoham-panjakana ny prime ministre ny gouvernemanta ny ministra sy ny olo-panjakana rehetra zay a fahefana napetraka hitantana tsy hoe tonga am'le fahefana izy a de tsy manana anjara amin'ny tenin'Andriamanitra fa ny vavahantsika engany mba hatahotra an'Andriamanitra daholo reo olona rehetrarehetra reo fa amin'Andriamanitra zany a de tsy misy fahefana tafapetraka na de hoe navelana ny olona nangina ary Jehova fa ny sitrapon'ny olona navela tanteraka fa lasa Jehova tsy mitarika eo aloha tsony fa Jehova manitsy avatoriana indray no mitranga andenge hijery kelitsika ao anatin'ny soratra masiny tany am-piandohana tany hoaritsika tahaka ny zanak'Israely ny firenena tany am-piandohana tany a tsy mba nisy mpanjaka zany ny fe ny olombo fidin'Andriamanitra tsika nefa firenena zay a milaza fa matahotra amin'Andriamanitra ary matetika ny fandimby ny tantana ny firenena malagasy de saika kristianina avokoa manatahotra amin'Andriamanitra raha andeha everitsika fa Andriamanitra no nametraka azy de raha Andriamanitra no nametraka sahirany ianao vo maongotra ny olona apetraka Andriamanitra raha Jehova miady fa vahoaka mangina tsy nisy mpanjaka tamin'izay vanim-potoana zay satria Jehova mihitsy a no tena mpanjaka ny tantana zanak'Israely fa nanendry fahefana kosa izy tamin'izany vanim-potoana zany zay tena nyfandray mivantana amin'Andriamanitra de zay baika avy amin'Andriamanitra nampitaina tamin'io mpitantana io no nitondrana ny fireneny zanak'Israely zany hoe Jehova mihitsy no mpanjaka de hitatsika raha mijeritsika ny nomery satria nifidy amin'ny Mosesy Jehova tamin'izany vanim-potoana zany mba hanafaka ny zanak'Israely teo ambany vahoan'ny firenendehibe anankiray de firenena Egyptianina teo ambanin'ny vahoan'ny firenena Egyptianina tamin'izay vanim-potoana zay mafy loatra ny fahoriana ny anjady tamin'ny zanak'Israely ny bokin'ny Eksodosy nazavaintsika zany zay nanaraka ny fampaherezana teto raha nyresaka mahakasika ny pasikatsika azo lazaina fa firenena madinika ny firenena Israely raha mihoatra amin'ny firenena Egyptianina firenena Egyptianina zany ny firenena nalaza manerina an'izao tontolo zao zay ny fe an'ity firenena madinika ty voageja tao nampahoriana tao ary toraka zany ny zavatra mianjady amitsika ny fahoriana mianjady amin'ny firenena malagasy ange de vokatry ny etraketraky ny firene kafy zay mitady miarena nyty Madagasikara ty de io ohatra anankiray manomboka ny Exodosy 12 nitaraina Jehova ary a ny fomban' Jehova tao amin'ny famoahana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta de tamin'ny alalan'ny fanekena Jehova hiady anareo nareo mangina zany hoe jereo fotsiny zay ataony Jehova de natomboka tamin'le Pasika io tamin'ny 14 volana Nisana man'izay nanaraka ny fampahirezana de natsapan'izany ny famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema zay tandindony Jesosy Kristy de rehefa tonga am'izay ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra tsy ny zanak'Israely no niady fa Jehova namely ny tao amin'ny tany Egypta afaka ny zanak'Israely afaka teo ambany vahoan'ny firenendehibe mety zavatra fahafa nandrenesantsika an'izay teny nampitaiko zay hoe raha tiatsika no afaka eo ambany vahoan'ny firenendehibe de tsy maintsy no mpitondra mandresy lahatra ny vahoaka mba hino an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra de manaiky fahafatesan'i Jesosy tamin'ny 14 volana Nisana de mirakla am'izay mitranga avy eo Jehova am'izay no iady manafaka an'le firenena eo ambany vahoan'le firenendehibe fotanteraka ve zany osavy ny tompon'andraikitra fanjakana hitory ny filazantsara andresy lahatra ny vahoaka rehetra minoan Jehova Andriamanitra fa raha vo tsy zay no izy tsy afaka mihitsy sika fa tsy maintsy eo ambany vahoan'ny firenendehibe fa engane mba atahotra an'Andriamanitra ny fahefana zay misy am'izao vanim-potoana zao ka hitaona tsy kelikely ny olona mba hanaiky an' Jehova am'izay vanim-potoana zay
tsy isika tsony miady fa jehova nohiditra antsehatra anafaka amin'ny vahoan'ny firenenlehibe fa zay tiako ampitaina de ty amin'ny nomeritiko fa 7 tamin'ny vamitony io vakeko kely de mbola toizantsika eo manaraka mba hisotomana lesona nge zany re olona tsy fanomezantsinonizana izy fa na ny fahefana zay mipetraka na ny vahoaka mba hisitona lesona am'izay satria araka nyresahako hoe harabaintsika tanteraka ny fanerentsika rehetra de ty amin'ny nomeritiko fa 7 Mosesy ny voatendry sy Arona hitantana ny zanak'Israely nivoaka tao amin'ny tany Egipta afaka teo ambanin'ny vahoan'ny firenenlehibe finona zavatra mitranga eo amin'ny 1 ka hatramin'ny de vakitsika mimidina de nanandratra ny feon'ny fiangonana rehetra ozy ka nitaraina ary nitomany ny olona tamin'iny aliny de nomononmonina tamin'ny Mosesy sy Arona ny zanak'Israely rehetra de hoy ny fiangonana rehetra taminy inay aneha mba maty tany amin'ny tany Egipta ihany na inay ane isika mba maty taty amin'ny efitra ety ary nahoany Jehova mitondra atsika eo amin'ny tany ity ho lavitsavatra ary nivaditsika sy ny zanatsika madinika ho babo tsy aleotsika ave ozy miverina ho any Egipta va de ny fahampitaona hoe izy andeha hifidy mpitarika isika ka hiverina any Egipta hiverina indray eo ambanin'ny vahoan'ny firenenlehibe tsy nisy mpanjaka ny zanak'Israely fa Jehova nifidy any Mosesy zay mandray niafatra avy amin'Andriamanitra finona nataony reto vahoaka reto tsy mety aminy tsy araka ny sitrapony de andeha ioko igrevy andao ongotana fahefana zay misy nifidy mpitarika tsika ary le mpitarika hofidiana mbola apiditra atsika mikizo indray raha ny tena marina ty tantara ty eo ambanin'ny vahoan'ny firenenlehibe Egipta. Inona no nataon'ny Mosesy sy Arona nenkohaka teo anatrehan'ny fivorian'ny fiangonana de ny zanak'Israely rehetra mpanitaraina hoe tsy mety zao ataonareo zao fa Jehova nge no nitondra atsika ary tsy vitan'izay keo eo amin'ny 9 sy ny manaraka de aoko ry Josoa mba niangavy an'le olona nananatra an'le olona hoe tsy mety zao ataotsika zao zay ny fantehan'ity tantara ty ary angaviako mba hovakitsika nomeritiko fa 7 fa inona ny zavatra mitranga de nitsangandreo olo raha nananatra i Josoa an'le zanak'Israely de ary amin'ny 15 ny vokatra zay fa hoy ny fiangonana rehetra toray vato izy ro lahy toray vato reo olona anakiroa reo zany hoe tena teana tanteraka le sietsehana zanak'Israely kanefa zay le sitrapon'Andriamanitra izy nametraka amin'ny Mosesy sy Arona ary rehefa napetraka Andriamanitra zay tsy voongotry ny olona fa inona ny vokatra zay ny vokatra zay nga voongotra teo Mosesy nga voongotra teo i Arona tsy voongotra teo Josoa satria Jehova niady izy ny nametraka tsy mbola nisy mpanjaka tamin'izay vanimpotoan'izay de ny vokany niatraiky tamin'ireo zanak'Israely reo ary tamin'izany vanimpotoana zany namezan'i Jehova didy eo amin'ny 19 ka hatramin'ny 70 nomeritiko fa 7 ety am'ty lazao aminy hoe raha velona koa ho Jehova de arak'izay nolazainareo teo anatrehako nataoko aminareo ety am'ty efitra ty miampatrapatra ny fatonareo ary ianareo rehetra zay volamy maharaky ny nanisananareo de hatramin'ny 20 taona no miakatra zay fa nomonomonina tamiko de tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany zay nananganako tanana amponenana anareo afa-tsy Kaleba zanaky Jefone sy Josoa zanaky Nona le olona mitarika grevy ringana avokoa ary tsy nahongotra Mosesy sy Arona teo amin'io toeran'io nivaly tany am'le olona satria Jehova sitrapony Jehova nametraka an'le mpitarika satria Jehova no mpanjaka ary ny vavahantsika de zao engane na de teo raha ny sitrapontsika fa mitodika kosa amin'ny tompona andraikitra ara-panjakana engane mba ian'ny feon'Andriamanitra ny fahefana zay misy ka raha misy fietsehana raha tena avy amin'Andriamanitra tsy ongotra teo reo fa raha sanatry kosa mitovitovy amin'ny toetsainy zanak'Israely ngerety andeha tsika hifidy mpitarika ao atsika hitondra atsika hiverina zany hoe mbola apidikizo atsika indray ho tafiditra amin'ny ambany vahoan'ny firenenlehibe Jehova no mamaly azy eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay tsika tsy aniry an'izay
fa ny zavatra azo antoka kosa nefa de ity sitrapontsika vahoaka na tonga ny fahefana zay misy de misintona lesinao anatrehan'izay tsy diso zay nefa fa misy anatra nefa apetraka Andriamanitra satria fahefana zay tafapetraka tsy mbola ambony no fahefan'Andriamanitra ary mato tafapetraka eo de tokony eritreritra hoe ararotina ny vanim-potoana ahafahanao miasa ao anatin'io fahefana io mba handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra fa raha vao tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra voafetra ihany ny vanim-potoana ahafahanao miasa eo de Andriamanitra no mamaly eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay inona anao ataontsika mivava aleo mivavaka reo olona taraina amin'Andriamanitra hoe Jehovah boaka ny fanahinao manjaka amindreo tompon'andraikitra rehetrarehetra reo mba hanatahotra anao mba handeha ambitiavana mba hampianatra n'le vahoaka malagasy tsy ho tonga amin'ny ady hatrano mba hifankate tsy hamaly faty satria mampatatahotra anke raha ny vaovao mandeha am'izao vanim-potoana zao eo anivon'ny firenena malagasy ohatra ny règlement des comptes zany ohatra ny valifaty zany zay tsy tokony hitranga zay fa aingany Andriamanitra no hiditra antsehatra andresy lahatra nyvahoaka trany amin'ny filoha faratapany hatrany amin'ny madinika indrindra de am'izay vanim-potoana zay ihany hiadana ny firenena malagasy tsy fantatra hoe nofinofo ririnina ve ny ah fa raha ny vahoaka malagasy ny tafaverina amin'Andriamanitra afaka teo ambany vahoan'ny firenena dehibe isika voninahitro an'Andriamanitra zeriany hivavaka isika sotranao Jehovah-Andriamanitra rainy amin'ny teninao indray zay tontanay teny mamperitreritra teny tsy mitsara teny manoro lalana mba hisaintsainanay manoloana fifidiananao anay sy fametrahanao ny andraikitra aminay sambatan'olona zay tsy afabela hatrany amin'ny filoha faratapany hatrany madinika indrindra de ny fanahinao ny asa tompo de ny tananao hitsotra mba andraisan'izao firenena malagasy zao famotrapo lehibe avy aminao sotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fahitana amin'ny tompo amitsika mandrakariva